Aleloia, palmiarabanao indray izay atao fiangonana Kristombasia Madagasikara an'ity talata 14 ny volana oktobra ity amitiavana indray no izarainay ianao ny rapsodiny famarinana androany izay mitondra lohahevitra hoe ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Ten'Andriamanitra izay jerentsika dia ao amin'ny Romana 5:14 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny finoana avy amin'ny soratra masina. Ny fanazava-lehilan'Andriamanitra Pastor Kristy hoe tena niahantsika indrindra Andriamanitra ka nanome antsika ny soratra masina izy ho toy ny antota taratasy manokana ary nalefa ho antsika izany mba hananantsika fanantenana amin'ny finoana avy amin'ny soratra masina. Izany no mahatonga ahy hozy izy hoe tsy mandrakariva miaraka amin'ny Baiboly rehefa mianatra aho dia mahita taridalana mandray finoana fanantenana mijery ny ho avy amin'ny fanantenana lehibe na inona mitranga eto amin'izao tontolo izao dia mifantoka amin'ny teny foana aho nataoko toy ny vato ny tavako satria manana fanantenana aho noho ny finoana avy amin'ny soratra masina. Tonga velona ho an'ny Baiboly dia feon'ny Kristy velona izany. Ohatra isaka miteny hoe lehibe izay ato anatiko noho izay eo amin'izao tontolo izao dia tsy manonona andinin'ny soratra fotsiny aho mamaly ilay feo velona nomen'Andriamanitra amin'ny tontolo androko aho. Izany izy mahafantatra fa isika tsy mahita maso azy isan'andro. Fantany ny hazakazaka hatrehantsika sy ny fotoana aniritsika isehoana. Nanome antsika zavatra izy izay azo hianteherana dia ny teniny izany. Tiany ianao hiantehatra aminy amin'ny teniny izany satria tsy levina mandrakizay izany. Ny Isaia 5:20 dia milaza hoe dia ho tahaka izany ny teniko izay aleoko ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izany sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Dia hoy ny Tompo Jesosy eo amin'ny Mateo 4:20 milaza hoe ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko kosa mba tsy ho levina. Izany no mampiseho fa ny tenin'Andriamanitra dia fototra azo hianteherana tanteraka. Tsy nisy na dia iray aza tamin'ny teniny avy aminy izay tsy tanteraka na hoe tsy nahomby. Manamafy izany ny Josoa 2:2-5 tsy nisy lasaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak'Israely. Fa tanteraka avokoa izay rehetra izany. Fanampin'izany ny soratra masina dia manome anao hery hihetsika fahendrena amin'ny fiainana. Afaka vakianao ny ao amin'ny Josoa 1:9. Izany no antony hanamafisana ny fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra tokony ho eo amin'ny fiainanao dia voaafina ao amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa izany. Noho izany mitoera amin'ny tenin'Andriamanitra foana, miana amin'ny teny. Aleloia, aleloia. Mino fa nandray lesona indray ianao, nandray fampianarana tamin'ny rapsodiny famarinana androany hoe miana araka ny tenin'Andriamanitra. Fiainantsika rehetrarehetra izay eo amin'ny fiainantsika dia efa ao amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa izany. Amin'izao fotoana izao raha resy lahatra amin'izany ary ianao dia manasa anao za hanao an'izao vavaka izao. Izaho ilaza ianao hamerina azy hampandresen-dahatra. Ry iray malalo, misaotra noho ny amin'ny fitahiana avy amin'ny soratra masina. Ny teninao velona izay mitarika sy manantena ary manentana ahy ho mpandresy sy mampahery ahy avy amin'ny finoana avy amin'ny soratra masina dia manana fanantenana aho
mandeha amin'ny fahendrena sy amin'ny finoana ary amin'ny fahasahiana aho miandrandra ho avy be voninahitra. Ny teninao no fahazavana ho ahy isan'andro isan'andro ary miaina amin'izany fahamarinana izany aho zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Amin'izao fotoan'izao dia tsodrananao mandehana amin'ny tontolo andro feno fitahiana ho eo ambany fiain'Andriamanitra dia tahian'Andriamanitra tokoa.